Manana ny sata manokana amin'ny fe azy ny filohan'ny republika ary tsy netsika rery zany a feran'izao tontolo zao ka ny androany rapitso dia tandrovana foana zany mety mahatonga an'ireny satria naindehibe ny feo hoe tamin'ny alalana olona manam-pahefana samihafa no namoahana ny rerim-pirenena teto amintsika zay ve zany sary anankiray tiany filoham-pirenentsika avoaka aloha amin'iny fa za tsy mino ary tsy dia makasitraka loatra hoe lasa fomba mampanao satria lalàna iraisam-pirenena zany filohantsika iny atokisantsika iny fa mety misy communication politique tiany aseho amin'ireo mpiara-miasa ireo na nidoalina tokony savaina eo daholo rehetrarehetra fa za tsy mino an'izany hoe hitohy ary tsy dia makasitraka loatra an'izany hoe hitohy ohatr' zany satria manana ny sata amin'ny fe azy manokana zany filoham-pirenena zany fa dia anjarany kosa aloha satria na eno averina mandeha betsaka ny feo mandeha ozy ava za sy nahatrika teo na député io na ministre io sy ny sisy satria tsy savaina mihitsy eny nefa to sanatry ny zany ony reny olony reny manaroatra an'izany dia eo zany mandanja laza ny fitonam-panjakana hoe izy ary ahoana ny lalàna ny fean'izany ianao ve raha député zany dia tsy azo savaina ve ianao ve raha ancien présidentiel eny amin'ny aéroport dia tsy ho azo savaina ve za raha savainao tsy manana olana amin'izany satria tsy manana fahefana ntsony dia tokony anaiky an'izay daholo fa aveko lalàna iraisam-pirenena zao filohantsika tonga tany amin'ny toerana izay nalehany tsy ataony olona an'ireny izy fa misy foana mantsy ilay ataoko hoe image inona re zany feo ana politika ampisehoana hoe asa vela fa tokony ho savana zay tokony ho savana ialako tsiny ty fanontaniany ty président fa manina ilana tsiny ialako tsiny satria mahatsikaritra ny olona fa entre guillemets manjakazaka nareo avy any atsimo ao anaty fitondrana amin'izao fotoana zao manomboka amin'ny président mandalo aminao hatramin'ny filohan'ny mpanohatra aza dia avy any atsimo daholo fanamariany zany tsy dia ilaina loatra ve zany miresaka an'izany fahitanao azy io aloha amiko ilaina ny miresaka an'izany ina moa tsy ilaina miresaka aoka atsika tsy fiatsara velatsy zay indrindra mantsy ary za manao politika mahitsy ary zay fahitsipoko zay raha zay no hitenenanahy tsy mahay politika sy teny dia ialako tsiny aminareo vahoaka malagasy izay zavatra zay fa io zavatra io zavatra misy ary namorona an'io zavatra io dia izany général Galilei zany dia général Galilei rehefa namorona an'io nametraka an'io zavatra io ary nanapaka teto Madagasikara io zavatra io ary namotika ny fanjakana fandimby ity zarazarao anjakany ty atao anatin'izay zavatra zay dia zavatra mahavarinany Andriamatoa Joary ao anatin'izay zavatra zay dia mbola misy io zavatra io eto nefa Galilei fefa maty fa zato taona lasa Galilei fefa lasa vovoka ary zay ny taonako ny vahoaka malagasy mba hoy izy zay filoham-pirenena teo aloha zay président Ratsiraka zay hoe foin'Andriamanitra honosy isika zay antsokantsika malagasy rehetra mba hipetraka izay firaisankina ho an'ny malagasy ho fampandrosoana any Madagasikara za mialatsiny aminao koa fa mba te hiresaka vahoaka malagasy za tompoko dia avy any atsimo i président ny fanavaozana dia avy any atsimo tsisy olona nanampo hoe zany président Michael zany no lasa président fa izany nisorako an'Andriamanitra voninahitro an'Andriamanitra fa tahaka ny tsy nahalalako ny fitombony taolany zaza tao anaty kibony reny ny tsy nahalalako eo angaha eo no hitatana ty firenena ty tsisy nanampoany zay zavatra zay ka eo tsika androany te ilaza zavatra ao ho an'ny mponina Antananarivo ho an'ny vahoaka ny Antananarivo tsy akanavaka fa manina ny teny hoe vahoaka ny Antananarivo satria ny foko 20 miaraka amin'ny foko zay mbola tsy ao anatin'ny foko 20 sy miaraka ny vazaha sy ny karana rehetra isika menakavy moneto ary Antananarivo kapitaly aoka tsika tsy fampiatsara velatsy fa ny merina no foko eto amin'ny
eto Antananarivo. Yeah. De zavatra mba tiako lazaina ao anatin'izay zavatra zay, intérêt ny resaka eto, intérêt ny Antananarivo teo resaka, tiako resahany intérêt ny Antananarivo. Raha misy projet ngeza indrindra hatao eto amin'ny capitale ny Antananarivo, ny olona mahazo tombotsoan'izany dia ny malagasy rehetra tsy akanavaka eto Antananarivo. Ary anisan'izany ny foko maire. Tsy fetsara belatsitsika fa zavatra Yeah, nisy yeah. zany. Yeah. Projet numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Tsisy ity fotodrafitsasa ho lazaiko anareo ity. Ity ny fotodrafitsasa lehibe indrindra ary ho tombotsoan'ny vahoaka malagasy eto Antananarivo sy ho tombotsoan'ny foko ny Antananarivo. Foko merina zany. Ity zavatra lazaiko ity. Tsisy mandresa an'io ary raha io vita milamina ny fiainan'ny vahoaka malagasy rehetra eto Antananarivo. Inona reo projet? Inona io? Io projet io saofoka 300 mégawatts. Io no production any amin'ny 7500 par kilowattheure no vidy. Farany mora indrindra manera Madagasikara. Tsisy hanana an'io manera Madagasikara. Donc zany foko hafa tsy hanana an'io zavatra. Fa ny zanaky ny Antananarivo tompoko Ingay Rajoely. Zanaky ny Antananarivo Ingay Rajoely. Fa izy no namotika an'io. Izy no nampijanona an'io. Izy no nanala an'le fa nisy vola teo, fa nisy orinasa teo, fa fatokona ambara, fa zanaky ny Antananarivo izy namotika an'io. Fa Mikael zanaky ny Toliara. Nampiverina indray. Ka raha itenitsika hoe manjakazaka izy, maneo tsy natanitany Androy tany. Ange tsy azo atao any Androy io. Fa natao teto Antananarivo hoe hahatsara satria izy tsy mijery an'izany hoe tsy ary efa nitenentsy hoe aoka atsika tsy hijery hoe Tandroy na Veso na Tanala na Sakalava na Merina ina fa isika malagasy rehetra. Fa androany isika no hitenan'izany hoe hanao adipoko dia miala tsiny miala fony tsy marina zany. Fa matoa zavatra ngeza ary tombotro lehibe ho amin'ny vahoaka malagasy tsy akanavaka rehetra mipetraka eto Antananarivo nataon'io rangaha io ary anisan'izany koa ny tenako nandeva taratasy tamin'ny sosiete ho tonga teto. Ndraiky andro any président Mikael sisy tenirandrena Somiako rehefa mba lehibe zay tena mizavokitsonay hoe mba tananaina nanao an'io zavatra io, mba tananaina merina an'io. Fa raha za maty dia ilevina any Tulia, raha Mikael sanatsiny vava ody mandrakizay dia milevina any Atsimo any. Fa tsy mijery an'izay zahay. Fa zany dia hitako hoe fampahidina fo. Zanaky ny Toliara nanao an'izay zavatra zay. Fa tsy mijery an'izay fa nijery hoe maha malagasy iray atsika.